Mitombo amintsika anie ny fahalalana tsara n'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy na ity antsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Mbola misaotra anao izay raha eo fa mbola manohatra any ny fandiniana aloha hevitra hoe miorena tsara amin'ny antson'ny tompo. Ataovy tafalasaka amponay izany antsonao izany tompo izay miantso anay manakariva ho amin'ny fahatsarana sy ala amin'ny faharatsiana sy mampandroso anay ho amin'ny tsara kokoa. Dia minay indray ny teninao tompo mba hiavozanay sy hitonanay fanavozana amin'ny sehatra rehetra nananay fahavelomana. Misaotra Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity alatsinainy 9 Jolay 2024 ity ravana dia ny filazantsara Klika toko fasivy 7:15 ka hatramin'ny 12:20. Filazantsara Lika toko fasivy 7:15 ka hatramin'ny 12:20 mivaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Noho nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe anaraka anao aho naiza lenao fo Jesosy taminy ny amboholo manan-davaka ny vomanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy manana izay hipetrahany lohany. Arozinay tamin'ny anankiray hoe manarà fo kosa izy tompo aoka aloha andevina ny raika fo Jesosy taminy aoka ny maty andevina ny maty ho aminy fa ianao kosa mandehana mitorian'ny fanjakan'Andriamanitra. Arony anankiray koa tompo anaraka anao ihany aho fa aoka aloha andeha anao veloma ny ao an-trano fo Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariana amieka ka miendrika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Hoe masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Reto lahatsoratra masina reto ry havana dia mampiseho ny mazava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakana misy mantsy dia fanjakana vetivety ihany, vojimaitra ihany. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia maharitra manakizay ary mampaharitra aina sy mampaharitra ainanao rehefa raisinao sy velomanao. Koa maika ny fitoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ny filazantsara teo dia herin'Andriamanitra ny famonjena izay mino ho Paoly apôstôly. Koa enatrehan'izany maika ny hamonjena ny olona ho afaka amin'ny faharatsiana sy ny fahotana satria lasa ny anjarany dia fahafatesana sy fahaverezana ary faharavana sy fahampitena. Mipotika normalina ry havana izao tontolo izao misimba ny faharatsiana. Nazay ny mpandinika fa na mandroso toy inona aza ny teknôlôjia mitoetra mampanahy ny olona kosa miratsy andramanalina. Inona ny vahaolana amin'izany? Vahaolana amin'izany dia tsy misy afa-tsy ny fitoriana filazantsara. Maika ny fitoriana filazantsara. Andaotsika hitaonan'ny olona handray an'i Jesosy Kristy satria raha misy olona amin'ny Kristy tolom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha. Manana fomba fijery vaovao, manana fomba fiainana vaovao, tondra fanavozana sy fiavozana amin'ny sehatra nanany ka mandevina sy mandava rehetra izay tsy nambolen'Andriamanitra sy mandrotana ary manjery fa manangana kosa izay sitrapon'Andriamanitra sy mampandroso izay sitrapon'Andriamanitra. Fa mandalo mantsy izao fiainan'izao sy filana fa izay manao sitrapon'Andriamanitra ihany maharitra manakizao. Ka alao hery havana andaotsika hanao sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra dia hanana fiainana manakizay tsika sy androso amin'ny fahatsarana ary levina ny faharatsiana rehetra. Amen. Misaotranao izay raha eo fa tairinao amin'ny alalan'ny fananao masina indray izay tamin'ity andro ity fa maika dia maika ny fitoriana ny filazantsara. Jesosy nefa niteny an'izany tamin'ny fotoanandro ary mbola marina koa izany mandraka ankehitriny ka mpahirezo izay anao zava-dehibe izany fitoriana ny filazantsara izany ary tsy ho tafandrimandry satria ny filazantsara dia herin'Andriamanitra ho famonjena izay mino. Filazantsara raha teo koa dia manangana anay izay maty no voatana sady mampijoro anay ho amin'ny fahasarana sy mampandroso anay koa anaovana anay ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mpahirezo ny olonao izay mitovy filazantsara tompo matsoketraka sy ho tsikiva ary aza vela ho fay anambara izany filazantsara anao izany. Dia sitrakai ny ary vavaka hoe ngainay izay nan-danitra masina ane ny naranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao etỳ tany tahaka ny lanitra minay ny alina sahazo anay ary mamela ny helikay tahaka na melana izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakampanahy
fa manafana amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny sotodrano zay tononona amin'ny anararaisana ka fanamasina izao raiso izany zay tononona amin'ny anararaisana ka fanamasina. Ary Andriamanitry ny fiadanana zay nitonona an' Jesosy Kristy tompontsika mpiandrony lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny rano fanekena manak'izay izany tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao sitrapony ka hiaso anatinareo izay kasitrahany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azany ny voninahitra manak'izay mitoroy ny filazantsara. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.